information. Fitopolo isan-jaton'ny vehivavy malagasy amin'izao fotoana izao no hiaran'ny herisetra ao an-tokatrano. Azo lazaina ho ambony io taha io raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao jerena ary raha tsy misy ihany koa ny fandraisana andraikitra. Noho izay antony izay indrindra no nahatonga ny Ministerany fanabeazam-pirenena, ny tetik'asa Sahala ary ny vondrona Eropeanina amolavola paik'ady ahafahana mamongotra izany fomba tsy mahomby izany. Ny maraina teto amin'ny EPP Ankazomanga no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fanentanana ny mikasika ny mira-lenta, ny fihetsika tsy misy herisetra ary ny fihetsiky ny lehilahy mitory fandriam-pahalemana ety anivon'ny sekoly. Ny ankizy indrindra no kendrena manokana satria miainga hatrany fotony fanabeazana ny olom-pirenena vanina ary tsy tokony hisy ny tsy fitovian-jo. Tanjona ny ametraka ny hoavy milamina lavitrin'ny herisetra. Marina fa ivitoeram-pampianarana misa 7 no kendrena anatanterahana izao tetik'asa izao, sangina izany aza dia ho anaovana fanentanana avokoa ireo sekoly rehetra na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Androany zany ny tetik'asa Sahala miaraka tamin'ny Ministerany fanabeazam-pirenena sy ny vondrona Eropeanina dia nanolotra amin'ny fomba ofisialy teto amin'ny fanentanana mikasika ny mira-lenta, ny fihetsika tsy misy herisetra ary ny fihetsiky ny lehilahy mitory fandriam-pahalemana ety anivon'ny sekoly. Manomboka eto zany ety anivon'ny sekoly fanabeazana fototra dia hisy ny fanentanana amin'ireo loha hevitra ireo izay ho ataon'ny ity tetik'asa Sahala ity. Le tetik'asa Sahala moa dia fampandraisana anjaran'ny lehilahy amin'ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mira-lenta. Dia maro ny hetsika ataonay amin'izany tetik'asa zany anisany ity fiaraha-miasa Ministerany fanabeazam-pirenena ity hoe mampianatra ny ankizy ety anivon'ny sekoly ny mikasika ny resaka hoe mira-lenta io. Ny antony nahatonga anay ny safidiny hoe sekoly dia izao ny 520 isan-jaton'ny vehivavy eto Antananarivo dia hiaran'ny herisetra. Dikan'izany zany marobe ny ankizy miaina anaty herisetra anatin'ny tokatrano. Io herisetra io tsy voatery hoe herisetra ara-batana foana, tsy ny mamony foana, fa reny ny fanopahana, ny fandaozana ny tokatrano, herisetra daholo zany. Dia mampianatra ny ankizy zany izay hoe ndao raha ankizy anao hianatra tsika hoe ahoana ny miaina tsy misy herisetra, ahoana ny miaina anatin'ny mira-lenta, zany hoe lahy sy vavy miaina anaty fandriam-pahalemana. Mampianatra ny ankizy koa izay hoe tsy ny mahalana ny mahavavy no mamaritra ny hoe inona ny asa azonao atao na inona ny kilalao azonao lalaovina. Azony ankizy lahy atao tsara milalao saribakoly, azony ankizy vavy ataony milalao tômôbila kely, milalao basikely, fa tsy misy idirany mahalana mahavavy zany ny kilalao. Dia zavatra ohatr'izany, zavatra tena pratika ho an'ny fiainana andavanandro nentina nentanany ety an-tsekoly. Izy ity akory tsy hoe matière ampidirina ety an-tsekoly fa sensibilisation mandritry ny taona iray manontolo. Izay atao anatin'ny tetik'asa Sahala no manentana ny ankizy amin'izao fotoana izao. Miara-miasa amina sekoly 20 tsy miankina dia 20 miankina amin'ny fanjakana izay amin'izao fotoana izao. Rehefa vita io dia manofana ny mpampianatra indray izay ahafahan'ireo mpampianatra ireo mitondra io fanentanana io eny anivon'ny sekoly amin'ny fotoana izay mamety anazy ao anatin'ny taom-pianarana anankiray. Dia rehefa vita ireo an'ilay sekoly ireo dia miova hatrany hatrany zany izay fa ny tanjona dia hoe ny sekoly rehetra amin'ny fanabeazana fototra aloha dia mahazo an'io resaka fanentanana mira-lenta io avokoa. Dia ity fiaraha-miasa ity dia tarihan'ny office de l'éducation de masse et du civisme eo anivon'ny Ministerany fanabeazam-pirenena satria tafiditra ao anatin'ilay hoe fanabeazana olom-pirenena vanina ilay tetik'asa. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.